Fitakina ny zony mitonitolona ho an'ny mpiasan'ny kilomita malagasy. Volamena 3.75 kilao tsy rariny ny nitazomana azy valimianada hoy Maître Olala. Keriany atsimo tsy misy antenainy intsony voatery mitsoponenana. Dia mbola misaotra anao hatrany ary misafidy ny fahita lavitry ny MBS amin'izao alina izao tonga sy hoidrainao anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao manao sanao sahady ny anaraka ny fotoana ny vaovao hatramin'ny farany talata faharoa ambin'ny folo ny volana janoary ny taona 2024 tomboky lahy sy tomboky vavy manolotra ny arahabary. Araky ny fahitantsika ny tao anatin'ny lohatenim-baovao teo ary dia ny vaovao mahakasika ny orinasa kilomita malagasy nondeany mboatsika ny vaovao satria dia mbola mitohy hatrany ny fitokonana nataony ireo mpiasa avy eo anivony ity orinasa ity. Antony tsy fandoavana ny karaman'izy ireo nandritra ny 12 volana fa eo ihany koa ny tsy fisiany ny tompon'andraikitra ny fitarainany sy ny fitakian'izy ireo. Ho any androany dia ny famotona teny ampefilo indray ary ny mpiasa avy eo anivony ity orinasa ity ny tafa tamin'ny mpanao gazety. Mialy rary nombana sy Mathieu Prince no teny atoerana. Tabataba sy fifamaliana teo amin'ireo samy mpiasan'ny orinasa kilomita malagasy no hita teny amin'ny foiben'ity orinasa ity eny ampifilo io maraina io. Ny zara roa mantsy ireo mpiasa manodidina ny 500 ka ny 13 amin'izy ireo dia manohana sy manara-dia ny tale jeneralin'ny orinasa izay takin'ny ankabeazan'ireo mpiasa ny fialany. Ankoatra io voalaza io dia isan'ny anohizan'izy ireo ny fitokonana ny tsy fandoavana ny karama fa ihany koa ny fitakiana ny amerenana ny fanodinana ny orinasa kroma. Zay foana ny fitokonanay hatramin'ny nanomboana ny tokony fanodonana ny orinasa dia fandoavana n'ilay karama tsy azo dia mifanalana ny tale jeneraly. Dia 12 eo zany mpiasa karamain'ny tale jeneraly izy ireo hiaro ny seza. Nanome subvention zany ny fitondram-panjakana karama 3 volana eo ilay izy. Ny mampalahelo nefa dia mbola misy mpiasa tsy nahazo an'ilay karama miisa 7.30 eo zany ny mpiasa zao mbola tsy nahazo an'ilay karama. Ireo mpiasa ireo nefa manana contrat ara-dalàna atao amin'ny kroma. Navadiky ny tale jeneraly any amin'ny compte amin'ny vola. Dia izy amin'izay no tsinjara an'ilay fizarana an'ilay vola dia misy mpiasa mahazo dia misy mpiasa tsy mahazo. Ny tena zava-dehibe amin'ny mpiasa zany dia ny fanodonana ny orinasa io. Efa nisy foana ireo mpiasa ny fifampiresahana sy ny fitondrana vahaolana teo anivon'ny ministera tompon'andraikitra sy ny fitondram-panjakana na dia vonjy maika ihany aza izany saingy tsy nisy valy ny hatreto. Na dia teo ihany koa aza ny fanomezan'ny fitondram-panjakana subvention azy ireo ny volana desambra lasa teo dia nambaran'ireo mpiasa fa tsy mahavany olan'izy ireo izany. Efa maro ny fifampiresahana teo anivon'ny mpitantana. Efa niona matetika tany amin'ny ministera piahanay moa zany ary amin'ny ministeran'ny arenakibonytany. Be ny zavatra mifampiresahana ary nitondra anjara briky zay entina hanarenana an'ilay orinasa. Nentina teny amin'ny ministera, nentina tany amin'ny filan-kevim-pitantanana, nentina teny amin'ny primature hatrany amin'ny présidence. Anao ramasazy mpiasa zany dia amena alalana hivarotra dia andoavana ny karama mandra-pahitana zay tena vahaolana maharitra. Hatreto aloha zany dia mbola tsisy mifanatanterahana an'ilay izy. Nitondra fanazavana mikasika ity raharaha ity ihany koa moa ny tale jeneraly ny orinasa kroma io maraina io. Tsy mbola nisy anefa ny vahaolana maty-paikana rosony hitsinjovana sy hialana ny fahorian'ireo mpiasa hatreto. Io grevy io tsy tonga fahatany. Efa nisy izy io tamin'ny taona 2024 tany amin'ny volana septambra tany rehefa nandrafitra ilay fifanarahana nisy niarahana tamin'ny mpiara-mioninatoka teo aloha ny orinasa kilomita malagasy. Nanomboka ny volana oktobra tamoany no nisy ny fampiarana ny fifanarahana ary tamin'izany dia nanomboka nitrandraka ny reo mpiara-mioninatoka teo aloha. Nisy ny disadisa dia tsy feneri-taona akory taty amin'ny volana jona 2024 dia natsahatra izy ireo ilay fiarah-miasa ary tamin'ny volana oktobra 2024
dia mitapahana tao anatin'ny fanarahana le fandoavana ny karama. Teo zany ny tena nanomboka ny olona satria tsisy intsony ny fandraisana karama ho an'ireo mpiara-miasa tokantrano misy eo amin'ny 500 eo. Nanomboka teo dia tojo fahasairanana ny orinasa. Inona ny tena antony na tonga izao olana izao dia singa telo lehibe. Ny voalohany dia le fampiarana le fifanarahana nisy tamin'ireo mpiara-monina antoka. Io ny voalohany. Ny faharoa kosa dia ny vakotrano natao tato amin'ny orinasa kromita malagasy. Ny fahatelo farany moa dia le fanararokana. Tsy hijanona ny tolona raha tsy misy ny vahaolana maharitra aroson'ny fitondram-panjakana ho hatrany inambaran'ireto mpiasa ny kromita malagasy ireto. Fa vokatry ny kere sy ny tsy fisiny ihany koa hanina mahazo ireo mpona any atsimo kosa amin'izao fotoana izao dia maro amin'izy ireo no mitsomponenana amin'izao fotoana izao mikasa ny hiakatra ty andrenivohitra izy ireo raha ny fanazavana saingy taraiky ao fianaran-tsoa noho ny tsy fampinitsony. Bagisandrianantsy MBS fianaran-tsoa. Mafy ty teo velona ka mampanao ny tsy fanao ny fitenenana. Tonga hatramin'ny fandaozana ny tanindrazana mihitsy ankehitriny. Tsy azony saina eritreretina ary tsy mampino raha eto Madagasikara no ahitana mpitsomponenana toy ireny any amin'ny tany miady ireny. Olona manjato ny tonga eto fianaran-tsoa ankehitriny. Olona avy any atsimo ary efa 3 andro lasa zay nahatongavana eto. Efa nahatra 3 volana no nahitana fitsoam-ponenana amin'ny tsy tapitapy toy izao. 100, 200, 300 zany ny zava-misy eto tao anatin'izay 3 volana izay. Vahoaka osa, very, kivy tanteraka zany ny endrika hita eny amin'ny tavan'izy ireo. Ino zany nahatonga anareo niala tambovombe? Kare tsy misy raha hoany. Hitsako miaro volana. Ranon'oragna tsisy. Andeha ho aiza zany tsika iny? Andeha mivezivezy zay tany misy tany hamboleagna, tany misy oragna hambolea. Mbo tsy fantatra zany ty toerana andeha? Tsy fantatra. Avy eto koa amin'izay zahay tsisy tobile hindaina mba Tananarivo. Fara dobe eto agny. Andeha Tananarivo nareo zany? Ana Tananarivo zahay. Fa misy olo ivatagna Tananarivo? Fa misy fivantagna? Tsy misy ka manao zao avao koa. Lany vaty satrafako male zahay fa lefa le io lefa fagnampianareo fanjakagna zay tonga ty tsy matemateza. Io hene ka mihisa abahunanao fa indro miaro mahakama male hariva le aniane ke le anjaghe ihany. Fa lany vasy aby zahay zao sipona mbola hivaty. 3 andro no nahatongavan'ireto vahoaka reto teto Fianaratsoa. 3 andro ny jaliana, misy ary nefa lany vatsy mihitsy. Niezaka nitady vahaolana ny antsony teto amin'ny kooperativa mba haka fahazahoan-dalana manokana tany amin'ny faritra ahafahana mitatitra azy ireo any amin'ny toerana eritreretiny ho ale. Nandamoka nefa zany. Tsy mahavahaolana ve ny fitondram-panjakana ty an-toerana? Sa mody natao mitarazaka ny raharaha mba ahafahany minisitra tompon'araikitra tonga ty an-toerana mihitsy mba ilazana fa miasa sy mandray an-tanana ny vahoaka ny fitondrana? Azadiny nefa fefa 3 volana zay nisiny zao fitsoam-ponenana zao. Ary efa maro ny miparitaka ny anivon'ny fiarahamonina sy ny faritra maro isan-karazany ihany ary azo antoka fa tsy fantatry ny fanjakana akory zany. Raha ny teny ny filoham-pirenena nefa dia tsy hisy tsony zany hoe fanjakana lavitry ny vahoaka zany. Tsy mbola izany nefa ny zava-misy hatramin'izao. Mbola ny fahoriana sy ny fijaliana ny tena akaiky ny vahoaka ankehitriny. Asa mbola mahatsapa ve ny fanjakana fa miaina ao anaty filaminana sy fahasambarana ny vahoaka malagasy ankehitriny? Raha izay ny tany Fianaratsoa fa any Ambatondrazaka kosa indray dia nandalovana tafio-drivotra mahery vaika narahana orana ny tao amin'ny komina Bejofo Ambatondrazaka ny alatsinainy lasa teo. Maro araka izany ny voka-dratsy nateraka ity tafio-drivotra ity araka izao fitaterany niry Janoary vony azy izao MBS Ambatondrazaka. Tafio-drivotra narahana vandra no niteraka fahasamban-javatra maro tao amin'ny tanàna ny komina ambanivohitra Bejofo ny takariva ny alatsinainy 1 Janoary teo. Anisan'ny tondra faisana tamin'izany ny EPP sy ny CEG ao antoerana. Ho an'ny EPP manokana dia hevitra 3 no tsy azo ampiasaina intsony ka miandrandra fanatsarana izany ny ray aman-dreny sy ny tompon'andraikitra eo anivon'ny sekoly. Satria mafy dia mafy ny tafio-drivotra miara amina orana ny afara tamin'ny avandra ka dia ireny ny zavatra potika satria ny sekoly efitra 3 dia tsy azo ampiasaina intsony raha tsy misy ny tena fanamboarana azy amin'ny laona. Fa ankoatr'izay dia olona manodidina ny 30 mianaka no tsy manan-kelofana ankehitriny vokatry izay fandalovan'ny rambodanitra tany amin'ny komina ambanivohitra Bejofo izay. Manao antsoavo amin'ny tompon'andraikitra isan'Ambaratonga Niary ny ben'ny tanàna Randrianaivo Jean-Baptiste. Trano fonenana tsotra eo amin'ny 5 eo no rava tanteraka. Lasa ny tafo ny tafon'ny trano ary mijery ny trano sasany.
ny gropantjakana eo amin'ny efatra eo a ny simba ihany koa atao amin'ny CG nahitana atao amin'ny EPP nahitana noho izany rehetra zany dia miantso antsika tokony andraikitra zakay atao commune Batsoa ara-panjakana mba hijery an-tanana ireo traboina ireo sy hijery ireo tranom-panjakana zay simba ireo. Tenaina fa tsy ho antsony efitra akory izay nataony ben'ny tanàna commune ambanivohitra Betsofo izay fa mba hisy tadiny andre ka mba ho vetivety foana dia ho tafarina ireo zavatra simba nandrisan'izay fandalovan'ny ranodanitra tetỳ an-toerana izay. Eo amin'ny vaovaon'ny tranga amin'ny fiarahamonina dia lehilahy iray no hita faty tetỳ amin'ny manodidina tetỳ amin'ny sisiny arabe Nanosy-Patrana io maraina io. Tsy fantatra moa ny fianakaviany, tsy fantatra koa izay mety mombamomba azy. Mialy Rarinombana sy Mathieu Princy. Lehilahy iray manodidina 5 taona eo no namono ainy teo amoron-dalana tetỳ Nanosy-Patrana ampitany toerana fanasana fiara io maraina io tokony tamin'ny volora. Tsy voafaritra mazavatra eto izay nitarika ny fahafatesany saingy raha ny fitantarany mponina tetỳ amin'ny manodidina sy ireo nanatry masony zava-nisy dia ahina ona rary sy noana ity lehilahy ity. Raha ny voalaza ihany koa dia efa 3 andro teo izy no nirereny tetỳ amin'ny manodidina ary efa tsikaritro ireo mponina ho afaka nomena izy ireo sakafo. Niezaka nanontany azy ireo olona izay samy nilaza ho tsy mahafantatra ity lehilahy ity saingy tsy niloha-bava ny tena zava-nanjo azy ity farany. Tsy nahita natota taratasy nahafantarana azy raha teo dia ny aminy. Izy aloha raha mifahafantarana azy tsy mponina avy ety fa mety olona nandalo fa izy efa teo amin'ny 4 andro teo no vao tazatazana midabodaboka amin'ity sisin-dalana ity. Tamin'maly izy zao tery amin'ny fasika tery no natory dia izy mbola navita nandeha any naka aty. Izy tsy miteny fa tonga dia matory fotsiny dia io izy io fa maty io zay. Izy koa mavomavo be ny tanany. Dalo teto zay dia napita lakana teto tanonjika eo dia avy miveriny zay avany lavitra any dia tanay maty io zay. Finjafinja toerana finjafinja izy. Taraina nona ozy menza lamofo dia kaizy hoe tsy avitra tsony. Ava izy mbola hitanay velona be izy maly fa nakatovangy taty anono taty izy dia efa nitenenay tena maty aty anao fa ina tsy mety aminao dia tena taraiky aty aho akaikay zoka io zany tena maty zany efa mandrondronotra manao an'izao nandeha. Ty lehilahy ty efa 3 andro izy hitanay avy niandro faty zay afako maly nahita anazy avany izy dia matory ery izy. Dia 2 andro moa zany efa nanome sakafo any dia ty mba misy amin'ny olombelona dia tsy maintsy menina ilay olombelona aloha hoe ty misy dite misy kafe ty dia vidanana izy dia mihinana ihany izy aloha. Dia tamin'ny maraina teo izy nefa hitanay ohatrany matory eto da zay ohatrany hoe mbola inona ihany ty dia hoe mifinja teto amin'ny plasy farany dia io izy maty. Nidina tetỳ an-toerana nijeriny zava-nisy moa ireo polisy teny Ilanivato. Izy ireo avy eo no nampandreny teo anivon'ny PMH izay tonga nakany razana sy nanao ny fitsirihana. Eo amin'ny vaovaon'ny pejy ny fanatanjahantena kosa indray ary dia nampiantso mpanao gazety ho any androany ny avy eo anivo ny Federasiona Malagasy ny baskety. Iveriny indray ireo lalao fifaninanana noho ny valanaretina Covid-19 araka ny vaovao izay nampitaina. Asin'Andria Malala, Andry Rakonto Malala. Anisany lalao tsy mbola tanteraka ny taona 2024 iny ny lalao fiadiana ho tompon-dakany Madagasikara eo amin'ny taranja basketball. Iverina manomboka sabotsy ho avy zao ny lalao raha ny fanazavana. Ny éliminatoire zany dia manomboka sabotsy 16 19-20 zany ny éliminatoire. Tia ny jeudi repos général ho an'ny équipe zay ny quart de finale ny 22. Zay zany ny vendredi 22 zany ny quart de finale lasiny vavy. Ny finale ny demi-finale ny samedi 23 ary ny finale ny dimanche 24. Raha mikasika ny équipe moa zany dia 12 ny lehilahy ary 10 ny vehivavy. Mikasika ny fananana dia zaraina poule anankiroa zany ho an'ny lehilahy dia misy 9 ny poule A ary 9 ny poule B ary ho an'ny vehivavy kosa dia 5 poule A ary 5 ny poule B. Noferana ho arivo ihany no afaka manatrika lalao izay ho tanterahana etsy amin'ny Palais des Sports Mahamasina. Nanapa-kevitra Star Times Madagasikara fa hanome fahafaham-pon'ny mpanjifany. Azo arahana mivantana ao anatin'ny bokin'ny Star Times Matsy ireo lalao ireo. Ka ho an'ilay Star Times dia nanao tolotra manokana izahay ho an'ireo izay tsy ho afaka hiditra atao amin'ny palais dia ny kito Antananarivo dia ho ajanonay tahaka ny tamin'ny promotion Noël
la tokony tapitra tamin'ny 31 décembre zany dia nitohizanay dia 50 000 ariary ny accès amin'ny bokeanay miaraka amin'ny abonnement mois zay efa misy ny chaîne ny ohatran'ny fitopolo sy basketiany zany no hita hoe anao abonnement certain sa dia basketiany no hita ho an'ny manerana Madagasikara indray dia nitazoninay ho 60 000 ariary ny accès amin'ny bouquet miaraka amin'ny abonnement un mois hatrany ny installation gratuit. Eo amin'ny vaovany maresaka iraisampirenena dia andro vitsy sisa no isaina dia andray ny toerany amin'ny mahafilohampirenena azy i Joe Biden manamafy amin'ny mety isena korontana any an-toerany indray anefa ny manampahefana sy ireo pomba ity filoha Amerikana vaovao ity nzavandre maefa no mamintiny izay amintsika rindrany sary ny tahiry ny aina. Dimy andro tao arian'ny fanakorontanana nataon'ireo pomban'i Donald Trump tao amin'ny foiben'ny Congrès tao Washington dia manay mafy ny amin'ny mety isian'ny korontana indray ireo mpitandro filaminana sy ireo manam-pahefana ao Etazonia mandritra ny fianianan'i Joe Biden izay ho atao ao Washington ny 20 janoary ho avy izao. Araka loharambavao masy dia nametra-pialana omaly alatsinainy ny minisitra mpisolotoerana amin'sahana ny filaminana anatiny ao Etazonia no nitahotra ny mety isian'ny korontana indray no voalaza fa antony. Teo ihany koa ny filazan'ny manjery Amerikanina iray efa mikonkonina fanakorontanana amin'ny andro 20 janoary io ireo pomba filoha Amerikanina Donald Trump. Ity farany izay efa nilaza fa tsy hanatrika io fianianan'i Joe Biden nandray ny fahefana io. Manoloana izany rehetra izany dia nanentana ny rehetra ny ben'ny tanàna tao Washington mba tsy hanatrika io fianianana io saingy hanaraka izany amin'ny alalan'ny aina manjery any an-trano miavy. Voafetra raha teo ny olona afaka manatrika izany no nivalana retina. Mpitandro filaminana maheran'ny roa alina moa no ahetsika mandritra io fotoana handraisan'i Joe Biden ny fahefana ao Etazonia io. Fa olona valy kosa no fantatra hatreto fa notazomina amponja vonjy maika no ilay raharaha volamena tratra tany Afrika Atsimo teo iny amin'ny mahampahalalana azy dia nanao hevitra mahakasika izay indrindra androany i maître Willy Zafinjatovo na i maître Olala fa nampanazavana eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny Manora Andriamalala. Ny maraina ny alahady 10 janoary tamin'ny 3 ora sy sasany no nivoaka ny didy famonjana vonjy maika. Olona valo mianadaty etsy amin'ny fitsarana miady amin'ny kolikoly na ny pôle anticorruption 67 hectares. Mpiasa avy amin'ny STA na agent commercial ny 3, secrétaire général ny ACM na aviation civile de Madagascar ny iray, mpanamory ny Rola ary Rola tafajana teto Madagasikara tsy niondrana niaraka tamin'ny volamena. Inona tokoa moa izany no nitazomana ireto olona ireto? Inona ny profitazomana azy? Move nahitana profo marina reto olona reto eo amin'ny infraction pénale satria raha tsika zao ny STA société commerciale une personne morale zany. Est-ce qu'une personne morale peut être responsable pénalement? Azoko adraina ve personne morale fa ny mpiasany teo reo zao fahazahoako azy dia mpiasana société commerciale zay manao zay ampidiram-bola amin'ny société. Move reo olona reo hoe ninina anao heloka sa manao ny asany andavanandro izy ka raha manao asany andavanandro izy zany dia mazava loatra hoe tsisy eloka izany fa raha ohatra ka fialan'ny tompon'andraikitra amin'ny responsabilité zareo izy satria menatra izy fa tratra ny zavatra natao na misy fandraisana ny tena tompony io zavatra io ka ireto madinika reto mpiasa reto no andiliana lizy sao dia tsy mety reto tompoko. Fantatra izany izao fa nandamoka ny dia ny délégationna malagasy tatsy Afrika Atsimo satria dia nolaviny ny fitsarana afrikanina tatsimo ny fangatahany fanjakana malagasy ampody ireo teratany malagasy voaroroy amin'ny tiraharaha fanondranana volamena telo amin'ny 75 kilao ity ho tanterahina ao Afrika Atsimo ihany araka izany ny fitsarana azy telo mirahalahy ireto. Eo amin'izay lafim-baovao izay hatrany ary dia nampiantso mpanao gazety ihany koa ny androany ny avy eo anivo ny PAC na ny pôle anticorruption ety 67 hectares. Tsy nahazo vaovao mahafa-po moa ny mpanao gazety raha nanontany indrindra ny tompony andraikitra mahakasika ity raharaha volamena telo amin'ny 70 kilao ity. Asin'Andriamalala, Andry Rakotomalala. Tsy nahafa-po ny mpanao gazety ny valiteny izay nomeny tompony andraikitra tao anatin'ny fitsarana manokana amin'ny sanany ady amin'ny kolikoly na ny PAC. Noho izany mpanao gazety nanontaniana azy ireo avokoa ireo fanontaniana rehetra manitikitika ary mpanara-baovao. Mbola anatin'ny fanadadiana aloha isika izao izay hatrany ny valiteny azo ny mpanao gazety. Toy izao kosa navaly ny tompony andraikitra momba ilay filazana fa volamena avy any Mali ireto volamena tratra ireto. Ny zava-misy aloha izao
marina fa efa enitra amin'ny sirany aina manjery sy amin'ny anasirasira fa hoe misy taratasy milaza fa avy any Mali izy ireo fa ny zava-misy zay tsy azo lavina dia teto Madagasikara ny avion mitondra azy malagasy mitondra azy ireo ary avy aty Madagasikara no fiaviany dia mbola natsika malagasy ary zany na zay atao mipaka dia mbola manao zay fanaditen'izay fa angamba nareo no mety anao conclusion hoe avaiza ny tena izy. Tsisy malianina zany tsisy avion avy any Mali mitondra azy io, tsisy malianina voasambotra tao fa malagasy tao no mitondra azy io dia angamba tsika mbola tsy hanao conclusion za fa aleo andefa mitorana fa tsika malagasy maefa mitsara n'izy io zay no tonga atsika koa mangataka raha patrimoine io volamena io. Nambaran'ity tompona ndraikitra teo anivon'ity paka enjenareo olona voasaringotra ireo ny fitrandrahana rovana. Hatramin'izao aloha zany sy fantatry le enquête tena manerina Madagasikara misy fitrandrahana tany amin'ny faritra rovana izy ity fitrandrahana volamena tany amin'ny faritra rovana natao tany faritra rovana dia misy olona voatontonona avy eo koa misy voatontonona any amin'ny faritany ohatra hoe mandefa any amin'ny Toliara tsika dia misy voatontonona dia amin'izay hoe mahalehibe an'le faritra isana zay zany dia tsy hoe vita anatin'ny 2 andro le enquête fa zay mahatonga azy mbola mitohy dia na zany ary nefa misy olona fantatra zany voatontonona dia ao ny anarany fa ny enquête ny fisamborana azy sy ny enquête nazy mbola mitohy ataon'ny repokaroka fandekan-dalàna. Androany tamin'iray oratolakandro dia efa niparitaka atao anatin'ny tambajotra tserasera ny vaovao izay laza fa nilavin'ny fitsarana afrikana tatsimo ny fangatahany fanjakana malagasy amin'ny fampodiana ireo teratany malagasy voaroroy tamin'ny indraraha iny. Araka ny voalazan'ity vaovao ity hatrany dia any Afrika Atsimo ihany no anatanterahana ny fitsarana azy teno amin'ny rahalahy. Ny teo anivon'mpaka nefa androany tamin'ny telora sy sasany dia laza fa tsy mbola malala akory ny momba n'ity vaovao ity. Namoaka fanambarana sy fanehoan-kevitra teo amin'ny page Facebook-ny ny alahady lasa teo ny rado rafalimanana ny tafa indrindra makasika ny fanafiana izay niatra taminy sy ny fianakaviny. Ny sesy kosa nefa ny fanaratsiana azy taorin'izay tao amin'ny tambazotra tserasera Facebook. Mamentana amintsika ny makasika izay ao amin'ity rindran'ny tsara ity ary Manora Andriamalala. Ity ny fanehoan-kevitra navoakany ny rado rafalimanana ny alahady 10 ny volana Janoary lasa teo. Milaza ny faharatrany noho ny fanafiana izay niatra tamin'izy ireo nialy ny krismasy. Nisy andian'olona tonga namono faty izay mianakavy kely ary ny tenako ny vomafy. Hoy izy hatrany tao anatiny ity fanehoan-kevitra ity. Naratra ny teo amin'ny lohany noho ny velo famakina azo azy. Hoy hatrany izy nanamafy. Naratra nisy mikasa monom-pototra ny tenako tamin'ny andron'ny krismasy tamin'ny 10 alina teo. Ary teny amin'ny toerana misy ny ray aman-dreniko ary ny zavatra mitranga dia naratra mafy ary noho izany ary vaky tololoha dia ny zavatra napalahelo fotsiny tao anatin'izay dia naika raha nisy raha sanatry tsy nahita tamin'ny nahazoana tamin'ny vonana azo ana dia mety maty teo angambany aho fa mety mbola ilain'Andriamanitra matoa velona. Saingy fotoana fohy taorian'ny fanehoan-keviny dia betsaka ihany koa ireo fanehoan-kevitra tato amin'ny Facebook nanakihana toy ny hoe rehefa adidiana tsara dia tsy mitombina ny zavatra lazainy. Ino indray azy no tanjony ingany rado amin'ity langa sinema vaovao ity. Dia namoaka horonan tsara ny rado rafalimanana no maly na maly ireo fanakianana azy ireo. Somary gaga ihany koa mahita an'ireto tonga dia misy ny fampitony be tamin'ny Facebook hoe langa izay ohatrany mahagaga be izy ohatrany olona mpanao politika misy député misy vadina ministre sady secrétaire général na ministère gaga be fotsiny hoe fa dia misy reto tsy haiko serasera malagasy sa sy vaovao androany ohatrany tambajotra serasera amin'ny Facebook tonga dia manao zavatra tonga dia agression gratuite hoe mandainga ny tena koa ny magaga dia zao tsy nanonona anarana mihitsy ary tsy niteny ary mbola contraire resaka pardon miteneniko teo hoe mamela henoko fa magaga maninondreo olona tonga dia manao réaction zay zany fanontaniana anankiray
mino aho fa anambalina zareo sady mino aho fa nisy plainte contre x napetrako tany amin'ny gendarme tamin'ny gendarmerie malagasy tamin'ny 26 décembre dia mba tokony hojerena ihany ka ohatrany nanino reny olona reny tonga dia mireagira be efa nizaty sy nanona ny anarany zaty sy nanao tsy nitely mihitsy ny hoe ianona nanao an'izao ary izay magaga fa mino aho fa tany misy talanty dia hitatsika eo e nanamafy hatrany moa izy fa efa nisy ny fitoriana nataony na plainte contre x ary efa nisy ihany koa ny olona iray voasambotra tsy misy ahina ihany koa moa ny fahasalamany. Andro fahatelo amin'ilay fandaharana miara-manonja ny androany. Fandaharana indrindra moa izay anehoan-kevitra manoloana ny tsy fitezana eto amin'ny firenena. Ho an'ny androany ary dia voaresaka indrindra ny mahakasika ny paikady ny fitondram-panjakana izay tsy misy fiantraikany loatra amin'ny vahoaka sahirana. Zavandre mahefa no mamintiny izay amintsika eo amin'ny rindran-tsary ny tahiriny aina. Tsy takona fenina intsondy ny paikady ratsy ny fitondrana ankehitriny ho ireo mpanao politika nandritra ny fandaharana miara-manonja no tanterahin'izy ireo androany. Hain'ny mpitondra tokoa ny mampanonofo ny vahoaka malagasy amin'ny fampanantenana maro isan-karazany kanefa ny mararana vahoaka ny fotony tsy hitan'ny fanjakana izay anaovana azy. Indraindray zany rehefa hoe andao aloha jerena kely ambany tanàna dia mena an'le varomora zavatra kely mandalo ponctuel mba entina nambatambazana azy indray hoe tsy maintsy alamina kely ny saindreto aloha fa le tena fiainany amin'ny andavanandro le tena fiainany isanandro dia mampalahelo ny zava-misy tsisy pijery zany tsisy miteny zany fa dia ao le olona miady rery amin'ny fiainana ary ny akabeazany araka volazako teo dia mamoy fo satria ohatran'ny lasa destin ho an'le olona le fiainana ao anaty fahantrana ny zanany tsy manana chance isondrotra mihitsy satria tsy afaka ampianarina ny vola tsy misy ampianarana le zaza ny tenany zareo fa miaina anaty fahantrana dia zay lasa siklika zany le izy tsy misy chance mihitsy mba hoe ahoana nefa zany ny adidin'ny fanjakana adidin'ny fitondram-panjakana zany hoe mijery ny ara-tsosialy ny vahoaka manao izay fomba rehetrarehetra ahafahana manatsara n'izay fari-piainana izay. Ny vidim-piainana miakatra ny fampianarana tsy zarizary manginy fotsiny keremazy ireo mponina ny atsimo move mbola fotoana amin'ny fampanantenana ihany zao. Efa fomba fiasan'ity fitondrany ity ilay manao zavatra mirentirenty manao zavatra mahafinaritra mba entina ampifaliana ny vahoaka fa rehefa falifaly ve le vahoaka dia tsy mitsikera intsony rehefa falifaly ve le vahoaka dia tsy mitroatra intsony fa dia matoritory ao zay ve le tanjona amin'izao fotoana izao. Tapitray ny fampalalam-baovao ny MBS tamin'izao alina izao mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany mankasitraka ihany koa ny ekipa rehetra niarana nomana sy niarana natontosa izao vaovao izao ny tena kosa dia mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray tompoko.